resaiko atsika agnaraka ny vidéo zay ataoko na ny fanehoan-kevitra zay ataoko hatramin'ny farany. Tsy ataoko lava koragna fa avy hatrany tonga de vavany. Manoloagna ny fifaninanana hidirana omby tsara no tiako resahina sy anehoako hevitry amin'ny androny any. Tsikaritry hatreto araka ny vaovao voaray dia nahemotro ny dingana magnaraka zay tokony irosoagna ho an'ireo zay afa-pagnadinana na afaka fifaninanana hidirana omby tsara tamin'ity taogno 2024 ty. Maro amizay miasa loha, maro mitebiteby manologna izany satria fa maro ny koragna mandeha, maro ny tsaho miely fa hoe ho foagnana zany ny fifaninanana zay natao igny le afaka atao tsy afaka ary ampody ndraiky ny fifaninanana. Tsisy matahotro zany izy ko tegna nagnano marigny ary izy ko tegna nianatra marigny fa ny raha mampalahelo fogna zao. Tsy mora miatriky fifaninanana, indrindra fifaninanana goavagna karaha regny, mandany fotoagna ary mila fiomana. Donc matoa olo araiky hafaka tegna nianatra marigny ary nagnano ezaka mba ahafahana tsy mandry alagna tsy mandry matsagna, mianatra koro, mandany vola gauche et droite. Ary misy amin'izy regny tsy avy Antananarivo aketo fa avy amin'ny faritra, sasany avy Tiliara, sasany avy Fianarantsoa, sasany avy Majunga, sasany avy agny Antsiranana lavitra agny fa voatery tsy maintsy miakatra eto Antananarivo satria eto no agnanovagna fagnadinana, eto no agnanovagna fiofanana, eto no agnanovagna fifaninanana. Keny raha tiako volagnina amin'izany, alohantsika mba zavatsika ny aradrariny izy ko mandray fanapahan-kevitry mahakasika izany. Fitina Sizé no antony nandraisana zany fanapahan-kevitry amin'ny fagnemorana ny dingana magnaraka zany. Magnino moa izy ko le olo nagnano raha tsy nanjary fogna fezigny, na reo namany presque kombakomba aminazy regny no fezigny fa tsy zaza jiaby, tsy tanora jiaby ary tsy le nandray anjara tamin'ny fifaninanana jiaby no fezigny miaraka amin'ologno zay magnano kolikoly. Le magnano raha tsy manjary fogna tokony fezigny mafy ary tegna goehigny mafy fa tsy ireo mpianatra jiaby na hoe mpiadigny jiaby. Nianatra firy taogno vao nahazo diplôme afahagna miatriky concours. Eo dépensindray aman-dreny nafahagna regny nianatra regny ary nisy ny ezaka atao. Amin'ny fiatrehagna concours dia mbola misy ezaka atao, tsy maintsy atao mianatra andro manaly tegna tsy mandry miasa loha mankory concours to, ray aman-dreny koa itsy andaniny magnakory anaovagna izy io, mankahery agnatin'ny raha jiaby zany afaka le ologno nefa zay raha miandry zareo. De miangavy anareo manam-pahefagna, anareo tompony andraikitry mahakasika zay raha zay mba andray fanapahan-kevitry mifagnaraka amin'ny aradrariny sy ny hitsiny, mba zahavo regny mpianatra regny fa indrindra regny avy lavitra regny. Ary misy amin'izy ireo afa tegna fa nahazo taogno, misy amin'izy ireo tsy ela tratran'ny limite d'âge amin'ny fanaovagna concours. De agnatin'izay zany ko mbola ampody ndraiky mitohy fotoagna mahegeda antegna taogno mitombo de afaragnany tsy ho afaka eky agnano azy, tsy nohony tsy fahaizagna fa nohon'izay tagno zay. Eo koa io ane izy ko misy nagnano kolikoly na hoe misy afaka tagnatin'ny hosoka na hoe raha tsy mazavazava hita fogna amin'ny dingana magnaraka. Donc zany amin'ny dingana magnaraka zavanareo hoe azoviny tegna afaka tsy tamin'ny fahaizagna anazy na hoe afaka tamin'ny kolikoly fa tsy raha hoe diany zike zany mpianatra jiaby na mpiadigny jiaby faizinareo miaraka amin'le ologno magnano raha tsy manjary. Ke fiangaviagna fogna nakaha agnatin'izay fa izy re tsisy avako. Zaho koa mahita raha tsy rariny za tsy maintsy mivolagna fogna maneho hevitry nakaha zany zay de samy managna hevitry nazy moa io zay tsy tovizagna ary zay maro talandohan'ologno ambonin'ny tany toke igny ny hevitry nakaha ary iangaviako ny tompony andraikitry mba hijery akaiky mahakasika zay raha jiaby zay. Mankasitraka. So de izy kajikajy ndray ihany koa hoe averina le concours de zay zanaky ny olona ohatr'ohatry zao no ahafahana fa aloha ajaina ny herim-po sy ny zavatra efa niretan'ireo candidat admissible ireo. Sik'ilay resaka fifaninanana hidiranao mpianatra mpitsara moa zany hidiranao mpitsara zay niteraka resabe tato ato mikasika resaka fitina Sizé de
zao no fomba fiseha zany avy amin'ny tenako foloan'ny SMM. Nisy fotoana moa efa nisy reny hoe fanolon-kevitra tena nivo ny tambazotra serasera tambazotra serasera ireny a, fa mafisiko le izy hoe tsy vahaolana ilay fanafoanana ny fifaninanana satria raha tena ho tonga ny fitsarana. Efa nisy moa ireo nalefa niditra ponjavonjo mainka noho amin'ny raharaha hoe fitona sujet io rehefa mandeha ny resaka procédure sy ny sisa, aoka no meloka no izaka izay zavatra tsy mety nataony, na tao anatin'ny jury correcteur na izay rehetra nanao izy nanao misy diatanana tao anatin'izay resaka fil de sujet izay na candidat nandray anjara ihany koa izy tao anatin'io. Mety misy candidat afaka, mety misy candidat tsy afaka noho izay fitona sujet izay tsy fantatra ozy anjara ny mpanao fanadihadiana zay. Fa ny zavatra tena tiako amafisiny eto dia no hoe tsy isiny ilay resaka fanafoanana an'ilay concours satria efa niaina kely an'izay tsika teto tamin'ny taona 2017-2018 raha nahatadidina areo dia misy fotoana nidorana mihitsy ny copie rehetra tao amin'ny école dia lasa ho jabonevina indraindray ilay situation misy betsaka amin'ireo zandry namana. Mety misy soky ihany koa moa afaka tao anatiny io fifaninanana io na dio nangarahara. Dia ny tiako amafisina mbola anoanako an'ilay hoe tsy tokony velively mihitsy irosona amin'ilay fanafanana an'ilay concours dia tsotra be satria misy ordre anankitelo, misy filière anankitelo, filière judiciaire, filière administrative ary filière financière. Mbola tsy fantatra aloha mazava hatreto hoe voakasika ilay fil de sujet daholo ve ireo filière anankitelo io, sa ny filière judiciaire ihany, sa financière, sa ny administrative ihany. Ka raha filière anankiray ihany koa no mbola ho andeha hoentina hoe voakasika ilay fuite no andeha hoentina anafoanana concours dia tena hoe misy zavatra tena disproportionnaire tsy mifandanja mihitsy. Fanavoazana moa ny dradradradraina teto hatramin'izay, hatramintsika izao tao anatin'ny 5 volana everina ary hita hoe rarantsitsiny raha hirosona lalina tanteraka izay resaka fanavoazana izay eo anivo ny fitsarana ny NMG fantatritsika tsara fa eo ambany ny fiahiny ministeran'ny fitsarana. Dia aleo mba izay olona meloka ho meloka moa zany satria ny fanadihadiana mbola mandeha ajaina ilay hoe fiheverana an'izay voakasika rehetra mbola misitraka ny présomption d'innocence ny mbola hoe tsy mameloka satria dia mpitsarana raikitra no milaza olona reo meloka. Fa na izany aty zany tokony tsy izay procédure izay no entina ho sakana sy entina atao fitaovana anafoanana n'ilay concours manontolo. Ho anahy manokana, ho antenako manokana dia hoe ny tena anisan'ny zanak'olona sahirana ary anisan'ny niaritra mafy vao tonga tamin'ny hoe fahafahana concours tamin'izany fotoana nahafahana. Ary maro amin'ireo candidat admissible nareo ankizy izay afaka nitsoratra ireo no miaina an'izany arovako mihitsy izy satria aroviana indray moa ny vao mbola mety hisy ny concours ary concours le izy fa tsy examen. Dia izay moa no antony anamafisana ny fanambarana efa nataony tena anatin'ny tambajotra serasera teny sy ny fanehoan-kevitra zany mikasika ny concours io mba tsy hiverina amin'ny endrika hafa fotsiny ny zavatra efa nitranga tany aloha hoe foanana le concours ary sany antravo mivava koa foanana le concours dia avy eo andeha ny concours manaraka dia hiverina indray ny hitatsika zava-misy any anivo ny resaka vaovao mivoaka fa hiverina indray ny zanaky anina sy anina sy anina no eo ho lasa ho afaka sy ny sisa. Za mahanahy mafy any amin'izay hoe sao dia izy kajikajy fa nahinany ary sanatriavoko sao dia izy kajikajy indray ihany koa hoe averina le concours dia izay zanaky ny olona ohatroatra zao no ahafahana. Fa aloha ajaina ny herim-po sy ny zavatra efa nieretan'ireo candidat admissible ireo.